Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana no antranona amintsika rehetra amin'izao lahady aliny fahafolo ny volana febroary taona 13 izao ary dia manasanao anaraka hatramin'ny farany ny fandarana l'actualité amin'ity alina ity fandarana l'actualité toy ny mahazatra izay efa fanarakatsika eto amin'ny MATV dia anasana vahiny maneho hevitra mikasika ny raharaham-pirenena na inona sokajy misy azy na inona sokajy mety misy azy satria dia sehatra tsy mialonjafy ho an'izay faneho-kevitra izay ny fandarana toy itony eto amin'ny Madagascar Télévision. Ny vahintsika amin'izao alina izao dia vahiny avy amina hetsika ray antsoina hoe ekipa laika efa nisy fotoana ihany nandalovandry zareo teto amin'ity fandarana ity ary verina hitondra hevitra sy anazava-bebe kokoa mikasika izay hetsika na fikambanana izay izy ireo Andriamatoa Tsilavo sy Andriamatoa Fidson no vahiny izay miaraka amintsika amin'ity alina ity miaraba anareo miralalo tonga somatsara tonga ny fandarana ia misaotra anareo akory ndraiky ny fanasana ny fanontaniana voalohany avy hatrany marina fa efa nisy ny fotoana izay nandalovanareo teto amin'ny MATV atao endrika tsy vaovaotsony ianareo zany no ampijery antsika na izany na tsy zany tsara ihany ny toerana fanazavana hoe iza moa ty hoe ekipa laika ity inona ny tena zavarataon'izany mpitondra fivavahana ve mpitoro teny ve sa iza marina ianareo ao anatiny. Misaotra indrindra tompoko ny arahabatsika ny atokantrano any manatrika sy manaraka an'izao fandaharana amin'ity takarivo ity zao. Misaotra noho ny fandraisan'ny plateau-ny MATV anay miralaha afaka tafatafa amintsika ny atokantrano any amin'izao takarivo zao. Fantaniana moa dia hoe iza moa zahay tena marina zahay reto zany telo miralaha zahay zany tena marina fa tsy eo ny anankiray araka ny tenen'ny namana fahateo zahay zany dia laika zany laika zany be dibe mantsy no miantso anay hoe pastora venareo mpiandry venareo zahay zany tsy ao anazy zay fa evangelistra raha mbola tenenina koa evangelistra zany hoe zany mitory filazantsara zahay ary mandinika soratra masina zay zany mandinika soratra masina zay de mitory filazantsara ary eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny maha olom-pirenena koa mahita ny fiainan'ny fiarahamonina ny fiainan'ny firenena ny fandehan'ny fivoatra ny rehetrarehetra tsy mialo anaty fiarahamonina de zahay zany ka raha misy manontany hoe iza monareo pastora de tianay ambareto zany na manafa fa tsy pastor zahay ary tsy mpitarika fiangonana hoe mpitarika fiangonana koa fa mpandinika soratra masina olotsotra zany olotsotra azo atao hoe teolojiana autodidacte raha ohatra azo lazaina koa zany satria mandinika soratra masina zahay zay le izy zany de misy atao hoe anarana hoentina ihany moa zany FJV ministry izay no atao hoe fidorana vaovolombelon'ny fanompona masina zay zany no karazana ohatrany hoe totema hoentinay zany ya telo ihany zany nareo no anatin'le izy ve sa misy olona hatramin'izao aloha dia telo ihany zany no anatin'ny izy. Inona ny tanjona inona ny nahatonga anareo hoe andeha ametraka n'ity ekipa ity nareo? Ny tanjona moa zany dia amin'ny ankapobeny dia eo anatrehan'ny zava-misy fa eo anatrehan'ny zava-misy ara-tsosialy ara-politika atrehan'ny firenetsika zany dia mieritreritra zahay olona tsotra olom-pirenena ihany koa nefa olona mandinika ny ten'Andriamanitra hoe misy andraikitra misy anjara misy tokony atao mihitsy eo anatrehan'ny fiainana zay atrehantsika rehetrarehetra zay tokony hoentin'ny olona tsotra fotsiny ohatran'izao zany ho fiarahana manamboatra sy miatrika zao fiainantsika eto a Madagasikara zao ka ny tanjona zany dia zay hitondra ny tenin'Andriamanitra hitondra ny baiboly nefa ny ao anatin'ny zava-misy ary amin'ny maha-olona tsotra fotsiny tsy atsy amin'ny apolitika na amin'ny fikambanana tsy na olona zato zareo fa dia olona tsotra fotsiny amin'izao. Tiako ampiana vetivety namana fa inona ny tanjona mety efa mahitana ihany nareo araka tenin'ny fa hoe tsy vaovao aminareo zany endrika zany amin'ny laka misy maraina efa misy ahitanana ihany ny tena tanjonay zany na zao plateau atrehany zao na amin'ireny de zao zahay zany maha evangelistra anay mandinika soratra masina de mitady ny sehatra mba ahafahana mifampizara amin'ny fiarahamonina amin'ny olona rehetrarehetra hoe ohatrany ahoana moa zany soratra masina zany iainana eo amin'ny fiarahamonina andavanandro azo iainana amin'ny fiarahamonina azo iainana andavanandro ve soratra masina sa any am-piangonana ihany izy no ekena fa rehefa amin'ny andavanandro izy toa tsy zany hoe zany ny anay zany zao la Bible au quotidien zay rehefa miresaka n'izay andavanandro zay tsika tsy afaka miala fa mifamatotra foana amin'ny toera rasa ny zava-misy eto amin'ny firenena ny fomba fijeriny ekipa laika an'izay mijanona ao amin'le fampianarana ny olona iaina ny soratra masina fiainana andavanandro ve sa
mandray anjara ary mihevitra ao manana toerana ao anatin'ny famahana krizy eto amin'ny firenena ianareo zay indrindra fantaniana manana lanjany ary isany efa nivononana ihany raha niakatra n'ity fandarana androany ity mijanona maha baiboly ny baiboly mpitoro filazantsara fotsiny ve sa mba miditra ao anatiny tena miditra miaina ary mahatsapa an'izany zay le teneny namana tsy lavo teo hoe mahatsiaro manana didy amaolo-pirenena indraindray mantsy namana tsy lavo ohatrany hoe rehefa mpivavaka no resahana dia ohatrany hoe olona mitokana zany mitokanany zany tsy ao anaty fiarahamonina satria oeritreretina hoe ny fiarahamonina ratsy mpanonta vetaveta etsetretsetra de miataka ny fiarahamonina tsy zany anefa no pratika ny ainany kristya ny atao hoe mpivavaka amaky an'ity teny ty vetivety namana fa satria amin'ny maha evanjelista de tsy alantitsika zao no voalaza ho amin'ny timoty voalohany toko faharoa raha izay no resahana ny andiny voalohany hatreo fahatelo zao no voalaza hafatra ampitain'ny paoly amin'ny timoty ao mampitarika fiangonana azy de zao noteneny koa mananatra voalohany indrindra mba hatao izay fangatahana fivavahana fifonana fisaorana ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamaotinana rehetra izany no tsara ka ankasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy atsika raha fitinina le resaka de zao ny mpivavaka zany tena izy dia tsy ivelan'ny fiarahamonina tsy mandositra ny fiarahamonina fa raha tena tenen'ny paoly eo aza de zao ataovy voalohany indrindra ozy izy aoka zao atao voalohany indrindra raha misy zany ny mission na ny priorité zay milaza azy fa mpivavaka dia ny hoe ivavaka ifona anao fangatahana amin'ny Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpitondra fanjakana io le tenen'ny mpanjaka io ho an'ny manam-pahefana rehetrarehetra mba hiainana fiainana milamina fiainana tony ary fiadanana ny fantanina mipetraka dia hoe araka ny fijeriny ekipa laika azy anareo mirahalahy eto ahoana ny mety ampiaradalana rehefa miresaka fanjakana araka ny teny teo miresaka mpitondra sy manam-pahefana dia tafiditra ho azy amina resaka politika zany resaka zany ahoana ny afahana mampifanindran-dalana ny politika sy ny fivavahana satria teto Madagasikara nge ny arahana fantatra fa natonga ady hevitra sy fanakianana be dibe zany hoe aoka hisaraka ny resaka fivavahana sy ny resaka politika ahoana fomba fijerinareo ekipa laika an'izay zavatra zay amin'ny akapobeny le politika sy ny fivavahana dia zavatra anakoroa mifanohatra mihitsy samy hafa ary to ohatra ny avy amin'izany no angalana to taratra ao anatin'izany le hoe oka hisaraka mihitsy zavatra tsy tokony hiaraka mihitsy zany le manao politika mantsy de ohatra ny ao ambadika za fanaovana politika zany misy resaka fitiavatena ao misy resaka fitaka ao misy fitiavam-boninahitra misy vola ao misy seza fiandrianao ary le vavaka to ohatra ny eritseretina hoe natokana ho an'ny olona zay tsy eritseritra n'izany mihitsy ohatra mieritreritra zavatra fotsiny ohatrany hoe mangataka mihira sy mivavaka arak'izay azo atao fa ny fandaharana zay atreantsika androany fa zany dia zay mihitsy ahoana no ahafahan'ny ny tontolo ny soratra masina miditra ao anatin'izao sehatra politika sosialy zay tena miaratsy miapotika hatrany hatrany zao ary zay mihitsy le fomba fidirana zany de tsy any amin'le neritseretina teo hoe hitambatra ho iraindray amin'ny politika ny amin'ny zavatra hafa fa ny zavatra tia natongavana zany de hoe eo anatrehan'izao politika sy eo anatrehan'izao zavatra iainana eo amin'ny fiarahamonina izao dia ny lalina sy ny lakle mety indrindra de ny makatoromarika ny mijery ireo zavatra misy matsy hitantsika amin'izao ara-politika ohatra ny zavatra ara-politika hainantsika eto Madagasikara hitantsika any Syrie hitantsika any Iran any amin'ireo firenena ambony sy ny iraniana sy ny israelana sy ny sisa maneran-tany mihitsy zany de hitantsika eo amin'ny soratra masina ny natonga an'ireny sy ny fiafaran'ireny de fampitehana mahatsiravina foana hatrany hatrany ary eo amin'ny soratra masina na tamin'ny ovina nisy toe-javatra ohatran'ireny ohatra zo ianantsika zao ka izahana arak'le teny teo hoe ailika foana ny fivavahana sy ny soratra masina anatrehan'le politika zay midina sy mikorosifahana de miasiba ihany ka ny antony zao fandaharana zao zany de hoe te hisarika ny rehetra izao laika zao olotsotro zao hoe tandremo fa tsy ao tsony ny amahana azy tsy hovova ao mihitsy amina politika sy politika fotsiny ny zavatra misy ny sosialy ohatra tsy hovova tsony zao olombelona
raha mijery zavatra mihitsy sika zao fa ohatra manitsaka olona anankiray ny tomobile anankiray eny an-dalana feno tamin'ny herinandro teo de mitsoka mandositra fotsiny ny tompony fiara sy le anina tsitsisy zany de fa crise socialy zay tsy ovaovan'izaniza tso fa miaratsy hatrano ka eo anatrehan'zany crise zany no idirany ty soratra masiny teo hoe ahoana mba hahafahana mitondra ny soratra masina tsy ohatra ny entina isan-kalahady fotsiny isaky ny fotoam-pavanany am-piangonana fa hoe ahoana fomba hitondrana n'ity baiboly ty sy ny tenin'Andriamanitra amahana sy ijerevana zao toezavatra zao zay fa raha ny zava-misy hatramin'izay atao hoe tsy voasambany angambany hoe ianareo no mitondra n'izany hevitra hoe mila mibebaka mila mivavaka mila mifona ary mila mampiatra ny soratra masina amahana ny crise eto amin'ny firenena tsy vonao raigna fa betsaka nefa nandalo teo inona no iverina fa mety ampiavaka ny fomba fiasa ampiavaka anareo amin'izay lafan'izay satria raha ny zava-misy a samy miteny daholo ny rehetra nefa mbola zao ny crise atray zany mety mbola hitokisan'ny olona ny olona mitondra fivavahana na olona mitoroteny na olona mitondra ny soratra masina to anareo zao hoe hamaky izy eto Madagasikara satria tsy vao zao no nisy ny olona mitondra ny baiboly sy ny soratra masina hoe andao tianao mahana azy allo marina tokoa zany ary zay ne no tsindraindray mahatonga ny olona to ohatrany hoe tsy tia mivavaka izy satria to tsy hitan'le lanja le fivavahana ny vokatry le fivavahana zay nefa milaza mihitsiny fa tsy zay no izy fa ny fivavahana dia fanandramana izy io zany fanandramana ary zay ny tenin'Andriamanitra hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova Andriamanitra mantsy tsy mba manery zany no toetran'Andriamanitra mafitiavana azy zany hoe zany raha mipetraka le fanontaniana hoe inona moa no mampiavaka na ny tsy mampiavaka ny voalohany ny mampiavaka azy fanontaniana mipetraka tamin'ny valiany namana tsy lavo teo a politika sy ny fivavahana de zavatra tsy miaraka ndraindray le mitondra azy a mitondra le fampiavana ny resaka fivavahana ohatra dia miresaka politisiana ihany izy ohatra de raha vao zay zao de mahita le olona hoe ahoana ary ny tiako resahana de zao a Jesosy de niteny hoe omeo an'ny Kaisara zay an'ny Kaisara de omeo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra zany hoe sarao tsara le izy aoka tsy fandray fa miona izy eo amin'ny vokany amin'ny mahafiarahamonina ny politika ny tiako tenena zany de zao hoe ahoana ny ahasamihafa azy ny mahasamihafa azy a dia ny fanandramana azy ny fahadiovan'ny teny hoentina ndraindray ene raha resahany io soratra masina io misy toa tsy tena Kristy no resahany misy toa tsy tena evanjely no resahany fa atao ohatrany hoe tanjona manokan'le olona no teny fotsiny de ohatra hoe azona olona fotsiny de anaraka azy fa tsy ny ampahafantatra ny olona ny tena famarina ao anaty soratra masina ary zay no antony mahatonga anay hoe mbalina hoe ohatrany ahoana moa ny hahafahan'ny olona miaina ny soratra masina fa tsy hoe clan atao fotsiny groupe fotsiny hoe mikambanatsy a na mikambanatsy zany hoe tsy fantatro na mamaly le fantaniny ihany fa zao a raha ohatra zany ka andramany malagasy ka inony malagasy zao teny resahan'androany zao de ho hitany ny mahasamihafa azy am'izay mety efa lasa taloha zany hoe zany soratra masina finoana ary fanandramana izy io zany fa io zany de teny Andriamanitra na Andriamanitra tsy manery maika moa fa zay mirahalahy reto zany fa zao a andramo ka izahao a fa tsara Jehova sambatra ny olona mialoka aminy ary fantaro ny voany azo koa no amantarana azy zany hoe zao voany azo zao azo atokina zao voany azo zao tsy azo antenay saty amaly fa ahoana ny fomba atao ahoana ny mbola ahafahan'ny olona mitoky amintsika miresaka zao ampiavana sy ampibebaka ny firenena eo anatrehan'zao zavatra misy zao satria efa be dehibe eo anao ny mpitondra fivavahana tonga teo ary marina le fanontaniana somary nisy tenyny namana fidison teo manao hoe raha ohatra ka politisianina ihany no sady mpivavaka no hitarika fampihavanana de ho sarotra mihitsy zany asa izany ary raha mifamadika indray mpivavaka le olona kanefa manao politika ihany koa de ho sarotra ihany koa ny ampiavana sy atonga zao firy zay ho tonga eo amin'ny toerana tokony atongavany ary sahirana mihitsy ny malagasy sy mipijery hoe inona ary no atao fa to zay rehetra miteny to fantatra fa misy zavatra ao ambadika misy filana vola ihany to misy seza tadiavina ihany sa misy olona ho tadiavina ihany fa ny ampiavaka izao zany fa itsiko ny resaka ny mampiavaka ity zany de izao tsisy fihavanana mety mihitsy na iza ary na aiza ho an'ny olona ho ampihavanana raha misy mpampiavana
menjerana mitongilana atsy na atsy tonga dia tsiko le resaka hoe manaraka mitoera raha-pirenentsika mba tsy lazana hoe politika dia mahafantatra ianareo satria samy manaraka an'izay vaovao zay fa misy hatrany miantso amin'ny fampihavana eto amin'ny firenena isina fitoniana na apaisement filaza azy amin'ny teny frantsay ny zavatra misy a be deaibe ny manao antso ho amin'ny filoham-piangonana efatra ao anatin'ny FFKM hoe handray an-tanana an'izay fampihavanana izay raha nyfanazavanao Andriamatoantsilavo teo a midika ve zany fa ianareo dia tsy makasitraka an'le hoe ny FFKM no hiditra ao anatin'ilay fampiatrahana fampihavanana valiko lizy a aka ohatra fa ohatra mahafinaritra matsiro tsara ao amin'ny soratra masina dia misy mpiralana koroa miady Esau sy Jakoba i Jakoba hatrany amin'ny nahaterana izy roa lahy kambana mihitsy no ambaran'ny baiboly fa efa namingana ary rehefa ny alehibe izy roa lahy dia ny fitahany Jakoba ndray ty lahy matozokony ity ary rehefa ny alehibe any dia naleny tamin'ny fomba tsy mendrika indray nitsodrano ndray ary vokatr'izay fiarahamonina matsiravina tao amin'izy mirala zay dia nanentsika ny Jakoba Esau ary manentsika miaraka miaramila zato lahy miaraka miaramila zay miaraka amin'ny gendarme sy ny sisa sy ny sisa zany toe-javatra izany dia iainantsika iaina firenena maro samy malagasy mpiray tapo samy vaza ihany fa miady noho ny tombontsoa noho ny sezana noho ny zavatra maro samy hafa ka akapoko amin'izay ny zavatra misy reo misy mpirala reo misy mpiray firenena miady kotrana mafy dia mafy mihitsy ary rehefa niakatra ny atezerany Esau dia tsy maintsy nantosotra niala atao amin'ny trano misy azy Jakoba nantosotra mihitsy niala any amin'izay misy azy any rehefa nantosotra izy dia tafahoana tamin'Andriamanitra ary rehefa niona tamin'Andriamanitra izy dia eo ny isaritana ny saitsika rehefa niona tamin'Andriamanitra izy dia zavatra nitranga tamin'ny Jakoba dia zao nesoron'Andriamanitra tamin'ny Jakoba nampahafantarin'Andriamanitra tamin'ny Jakoba aloha ny adalany ny fahalemeny ny fahadisony rehetrarehetra ary dia nitolona tamin'Andriamanitra Jakoba le nitolona zany dia mibebaka nitomany ozy izy nysoratra masina ny fona tamin'Andriamanitra ary hatramin'ny anarany ny fahotana nataony zany na ny anarany mombamomba azy rehetra nasoron'Andriamanitra daholo dia rehefa vita iny nasen'Andriamanitra amin'izay izy nandeha nody Esau amin'io manentsika azy miaraka amin'ny miaramila miaraka amin'ny gendarme miaraka amin'ny rehetrarehetra rehefa nandeha Jakoba dia nandoalika impito mandrapatonga tany amin'ny Esau raha tokony amono Esau dia nifanoroka izy roa lahy ary ny famiana zay zany nyendriky ny fampihavanana mety na iza ampihavanana isarika ny saitsika mijery amin'izao hoe i Jakoba ny tena ratsy roa sady tena ratsy fanahy ataony olona ratsy fanahy ahoana ty tena ty vola mikendry zavatra anankiray ahoana no ampihavanana amin'ny olona anankiray zay tsy tia no eo mihitsy fa manimba sy ny sisa ary ataony Esau ahoana zay nanaovana ratsy no fitahana no pitehana nalaina baraka no iavana amin'ny olona anankiray zay nanao ratsy taminy tsisy afaka mahavitan'izany ety ambonin'ny tany raha tsy miaona amin'Andriamanitra eo fa nitiana hisaritana ny sain'olona amin'izao hoe tsisy fihavanana hitrangy zany fa ny eo ambadiky ny zavatra mety hisy amin'izany dia zao a misy zavatra atahorana foana ny amin'izany fa ny tena azo antoka indrindra dia izao tsy maintsy ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy Andriamanitra ary eo mantsy ny tena tiana hisaritana ny saina fa hoe tsy sevitra mihitsy ny fihavanany olona anankiroa na firenena anankiroa na mpifahavalo anankiroa raha tsy hiditra mihitsy aloha Andriamanitra ka zao ny fomampidiran'Andriamanitra eo mantsy ny olana eo ny olana satria Andriamanitra raha miditra tsehatra tsy mizatavan'olona izy tsy mitongilana any aminao izy ka na manao adalana ary ianao dia mombanao Andriamanitra fa tsy rarahandrizy fa sady mijery anao izy no mijery ny anankiray ary zay zao antony zao fa tsy maintsy mijery ny zavatra misy rehetrarehetritsika na amin'ny akaviana amin'ny akavanana na amin'ny ampovoany ratsy zany ka ny fomba hijerevana an'izay dia tsotra dia izao ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra ny tsy maintsy hoentina mpahitana hoe ty kay tsy mety ty mety zao zany nanaovana azy fa ny iverina indray mandeha amin'ny valile fantaniny io amin'le teny novakiko teo a hoe ahoana ny hatateraka an'izany ny tena marina dia araka ny teny namana Tsilavo teo a zany fampihavanana zany ny olona ny fankahala tsy ny fankahazo lasa mpinamana zany zay mantsy no atao hoe mihavana le olona miamitombo amin'ny atsaratsara kokoa le fandraisana zany tsy misy olona mahavita an'izany a raha ny helin'ny tenany fa zao anefa
ny zavatra asainy soratra masina de ozy izy hoe averiko ndray mandeha le Timoty voalohany toko faharoa koa mananatra voalohany indrindra mba hatao izay fangatahana fivavahana fifonana fisorana ho an'ny olona rehetra de toizany le zany hoe misy vavaka atao ao misy hataka ao misy fifonana apakarina ao anatren'Andriamanitra ary za izao zany dia miantso ny rehetrarehetra na iza izy mpitarika fivavahana dia oka ho atao mihitsy zany fifonana sy fangatahana zany atao amin'ny fomba tsy mbola natao hatrizay eto firenena zay mitarika ondry zany any amin'ny fiangonana tsirairay avy dia hoeto amin'Andriamanitra mihitsy ireo olona rehetrarehetra ireo ataovy mahita ny Kristy tanteraka izy satria raha toizana vetivety io teny novakiny io eo amin'ny andininy faefatra eo de miresaka anty zavatra ty izay alamody amin'ny fiainantsika am'izao toe-javatra zao zay tian'ny olona rehetra ho vonjena ozy izy andiny faefatra ho tonga amin'ny fahalalana ny marina iray Andriamanitra iray no mpanalalana amin'ny Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy Kristy zay olona manana ola ny firenentsika tao anatin'ny efatra taona mitady ny médiateur io mpanalalana io de tsisa fa Kristy raha ihany ny mpanalalana raha fanalalana natady aminy zany raha ampihavana tsy vitan'ny atao hoe mety hanao ihany techniquement diplomatiquement zany ireo atité ireo ary isorana zay fataony fa tsy tokony ho adino alohany zany rehetrarehetra zany dia Kristy Jesosy lay mpanalalana tokana amin'ny Andriamanitra sy ny olona ahoana moa ny hahatonga atsika amin'ny raha laha zao ifankaty nefa zaho manana mietrehitra fa marina ny ianao koa mietrehitra fa marina ny ianao de raha ohatra ka ifanjio de tsy maintsy Andriamanitra tsy maintsy Kristy no manome atsika zay fo zay lay fo fitiatia ny hafa na ny fahavalo azy avy amin'Andriamanitra zany noho zany ny ahazava misy an'izao toe-javatra zao dia tsy maintsy ny firenena rehetrarehetra ny malagasy ny praira miombony eto Madagasikara eto ny mitarika fivavahana rehetrarehetra mapakatra mitarika ny olona ho amin'ny Kristy izy mba ho hitan'ny olona marina hoe tena tonga omby Jesosy izy zay ny tenena telembiandohana hoe be de be ihany ny mety miresaka an'izao ane fa oka tena atao zava-misy iainany vahoaka rehetrarehetra hatramin'ny mpitondra fanjakana hatramin'ny olona manam-pafana rehetrarehetra hoe tena tonga amin'ny Kristy satria mpanalalana ny fanalalana mety ho atao zany mety manao SADC manao Union Européenne manao ny rehetrarehetra tsy maninona zay fataony tsy maninona tsara zay fataony fa alohan'izay misy ilay tena aloha zavadrehetra Kristy no mpandalina voalohany indrindra rehefa miresaka hoe fihavanantsika dia teny anankiray mampiriare amin'ny malagasy zany raha zao tontolo zao hoe malagasy manajana zany fanahy ny fihavanana zany miresaka fampihavanana zany tsika zao dia mipetraka ihany koa matetika ny hoe isika malagasy koa dia manana soatoavana malagasy atsika amin'ny fomba jirenana zay fampihavanana sy ny fanatanterahana fampihavanana amina soatoavana malagasy zay ahoana ny eritreritry ny ekipa laika eo anatrehan'izay satria tsika nanana fototra ara-kolotsaina nametrahana ny fihavanana nametraka n'ilay hoe rariny tao anaty fiarahamonina zay namaritra ny hitsiny sy namary toerana zay fiarahamonina zay ahoana ny eritreritrareo ny toerana zay zay toe-panahy atao hoe tsy ny fanohitra tamin'ny kristianisme satria ny afatry Kristy dia ny fifankatiavana ary ny fanahy malagasy dia fihavanana tsy mifanipaka reo eny tompoko misy zavatra tokony ho hitatsika miariary am'izao fa hitatsika miariary eo fiarahamonina fa lasa Andriamanitra mahery vaika ny vola am'izao tsika miteny zao mahery vaika na mpitarika fivavahana io na mpitondra fanjakana io na any amin'ny olona ambany io ty vola itya dia lasa tonga amin'le teny soratra masina mihitsy ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ny razantsika taloha tokoa nefa dia manana oabolana manao hoe aloha very tsika alakalam-bola toy zay very tsika alakalam-pihavanana mbola mino ve anao fa mbola mitoetra zany zao mbola mino an'izany ve anao fa rehefa mijery zava-misy tsika zao dia 2005 ane namana fa 2005 no naminondrala olona ray aman-dreny anankiray teo amin'ny toerana anankiray anakaiky Villa Berlin 2005 zany hoe efa manomboka maty efa manomboka tsy tatsony reo oabolana reo teo mpiainatsika taloha am'izao tsika miteny zao ary zany mampisy an'ity fandarina ity hoe alerta efa misy zavatra ohatrany varina fotsiny tsika miaina amin'le toe-javatra fa efa tena aloalika ny ranombary ary raha tsy mitandrina isika be de be ny resy lahatra
ny mpandika rehetrarehetra amin'ny lafiny retsarehetra hoe raha tsy mitandrina sy mijery ainga antsika zao zavatra misy zao dia ho lasany amin'ny lavaka lalina mihitsy na ny sosialy na ny politika na ny toe-karena na ny maolona na inona fa efa tsy ho tafarina isika zany mampisy zao fandarana zao ka misy zavatra tiako isaritana saina ihany vetivety zao tsika amin'teny zao Davida Saoly dia olona anankiroa. Davida dia olona tsotra mipetraka tao tokantranony Saoly tao ary rehefa fatapatatry Saoly fa andimy toerana azy amin'ny fanjakany ty rangahy ty ny siondresaka eno sy ny toe-javatra enony dia fantany fa andimy toerana eo amin'ny fanjakany ty Davida ty dia nandramany ny tifirina nyvonoana hatrany hatrany fa tsy matiny ary dia noho izany dia nitsoka ny ala tao andapa i Davida dia rehefa nitsoka dia nenjehany Saoly atraizatraiza nenjehany araka tamin'ny miaramila sy ny sisa dia indray mandeha tonga tao anaty lavabato Saoly ao amin'ny lavabato zay neverina fa misy any Davida efenany miaraka amin'ny basy sy ny sisa miaramila rehetrarehetra fa tsy hitany Davida ary rehefa nitady tao Saoly dia reraka ihany tamin'ny ala dia natory ary rehefa natory dia nandalo teo amin'ny toerana natorizy Saoly Davida miaraka amin'ny sabatra dia nitapahany ny kapotiny akanjony zany ary dia tonga ny rampitso maraina nasehoan'ny Davida taminy hoe raha olona ratsy aho izy Saoly efa matiko efa ela ianao tamin'ny ala fa tia ny akanjonao tsy mivonoky ianao fa ny kapotinao no nitapahako tia ny tiako isaritana ny sain'ny malagasy tsika rehetra zay mijery any androany ny zavatra tena ilaina amin'izao firenentsika zao amin'izao tsika amin'teny zao dia ny fanetretena ny tena fidinana mihitsy raha tsy miezaka isika anery tena hidina samy analany maizy azy daholo na iza ary tsisy afaka ny zay fanetreteny zay nefa zay fidinana zay anaiky ho ambany no ny hafa izay anaiky anome tombony anome zavatra soan'ny hafa zay tsy misy tsony zay zao fa samy mitady tea anindry daholo tea akatombony daholo tea ameny posy daholo zay zao ny olana ary zay ny antony zao fandarana zao fa te hisarika ny olona rehetrarehetra tia tena daholo tsika rehetrarehetra tia vola daholo tia voninahitra daholo tsika rehetrarehetra saritiny satana saritiny zany Andriamanitra hafa zany daholo tsika rehetrarehetra ka dia zao na ifamono faty aza na inona tao dia mivonina daholo tsika rehetrarehetra ny anao ratsy sy ny sisa ka ny antony zao programme zao fa dia izao te hisarika ny malagasy eo amin'izany fampihavana zany isika izahay zao tonga eto fa saingy zao mila araka le teny voalohany teo tsy mety hoe raha tsy eo Andriamanitra ary zany ny antody voalohany eto faharoa te hisarika ny malagasy zahay manomboka izao okare zay ny fanandratantena ny avinavina sy mizahozahoana fa manomboka androany dia te hisarika rehetrarehetra zay misy fomba azo sika atao marina fa olo-tsotra zay tsy pasteura tsy mpitarika tsinitsinina fa misy fomba tsotra le fomba fa sarotra satria mila fanetretena mila fidinana zay mahasarotra azy ka zay ny tiana hoentina hoe te hisarika ny olona rehetrarehetra zay mijery zay nampitondra fiavahana na iza ho amin'izay tenin'Andriamanitra zay amin'izany fampihavana misy ihany ny ohatra efa niraisina teo amin'ny zavatra zay voarakitra ao anatin'ny baiboly fa raha zavaina mahitsitsy kokoa Andriamanitra Fidson le izy ohatra miresaka fampihavana nareo fampihavanana araka zay voalazany soratra masina ahoana no mety ho fisehony zay fampihavanana zay reto Madagasikara eo anatrehany ilay toedra raha misy amin'izao fotoana zao satria eo ny mpifanarana ara-politika ao anatin'ny samy fiangonana ihany koa mbola misy ny olana na samy atao hoe misy teny matsy ny mpijery atsika am'izao hoe fa iza moa reo vahin'ny l'actualité reo fa izy reto laika kely miseho reto no andeha izy ampiavana mpanao politika ampiavana izy mitorony fampiavanana izy ampitondra fivavahana zay atao hoe manana ny toerany hatrany tao anatin'ny raha-politika sy ny raha-pirenena tao amintsika ahoana no fomba anatanterahana an'izay mba tsy hatonga azy hoe toroteny fotsiny ane zany dia mamaky teny fotsiny sika zany zao misaotra indrindra tompoko ny tena marina tsy zahay reto no mampiavana ny tena marina tsy zahay mampiavana fa mitondra atsika ho amin'izay sehatra hahafahantsika mahita ny sehatra hahafahana fampiavana mifanatona zao no voalazany tenin'Andriamanitra dia ovakiko ty ahoana ny tena iany anany zany ny Korintianina faharoa toko fahadimy manomboka 7:10 hatreo amin'ny 7:10 dia zao no voalaza dreva malaky ho atsika zay manaraka ny atokantrano any ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa zavatra taloha indreo efa tonga vaovao reo fa izany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra izay mampiavana antsika tamin'ny alalan'ny Kristy
sady manome anay ny fanompona fampiavanana dia izao Andriamanitra ao amin'ny Kristy no mampiavana zao tontolo zao tsy maintsy tonga amin'ny Kristy ny firenentsika zay vao miavana avy amin'ny Andriamanitra zany fampiavanana zany amin'ny alalan'ny Kristy avy amin'ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny Kristy zay no mahatonga azy marefurefo na iza misy crise maneran-tany dia miditra foana ny mpanao médiation internationale fa marefurefo satria to mampanantena ihany ireo zany fa tsy misy an'Andriamanitra ny akabeazany dia techniquement azo atao raha naranoatra théorique vetivety misy fampiavanana anankiroa misy ny atao hoe fampiavanana holistique misy ny fampiavanana biblika ary io biblika io no lohan'izy rehetrarehetra ny fampiavanana holistique na hoe réconciliation holistique dia zao entre antsika amin'ny rahalahy zao zany misy tsy fitoviana tsy fampirana dia fanatonytsika atao zay idirany fampiavanana atao zay atao zay zany anthropologika fotsiny zay hoe fampiavanana holistique amin'ny masany olona fa ny tena izy misy le mijidina lay avy amin'ny Andriamanitra midina satria tsika ne nanoty ary io tane no mahatonga atsika tsy mifankatia tafasaraka sarahany fahotana Isaia 7:22 fa ny elokareo no manasaraka an'Andriamanitra aminareo dia misaraka tsika ary amin'ny olombelona koa dia misaraka raha vao misy fahotana noho izany zany dia tsy maintsy eo Kristy mampivondrona zay no anaovana antso antso no ataonay fiangaviana no ataonay fifona no ataonay hoe ripirairaha ray firenena malagasy mifanatona mifankatiava mifamela eloka ny vavaka nampianarin'ny tompo zao no voalaza mamela ny elokay tahaka ny amelanay zay meloka taminay dikany zany ny le réconciliation holistique amin'ny mahasamby olona zany kaya tsy mamela eloko Andriamanitra raha tsy ataonao mahasamby olona zany hoe zany alohan'ny Andriamanitra mamela ny eloko dia fa nameloko ny hafa tamiko raha tsaroko ka fantatro hoe nanana adamiko ny tsy fankazoana tamiko namana tsy lava dia manatona azy ary zay ny tenen'ny soratra masina hoe raha misy raha lanao zay nanao tanao dia manatona azy dia ampahafantaro azy ny fahotana ampahafantaro azy ny elo dia rehefa azonao izy zay izy efa makanesa ny am-piangona mitondra fanatitra zany hoe zany ny fampiavanana ny ninona atao mahafinaritra zay efa dingan'ny olombelona fa raha tsy ao Kristy izay mamela eloka mamafa zay hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy zany hoe lasa nouvelle créature le olona tsy le fo vato tena manitrikitrika za tsy mamela tratrako anao kodimirana ataoko ianao tsy karazany rehefa tonga amin'ny Kristy le olona lasa fonofo mitempo an'ny fitiavana ny hafa izy fitiavana ny firenena fitiavana mpiaramonina satria izy manena amin'ny ratsy natao avy amin'ny Kristy zay rehefa vita zay dia mandeha ho azy ny amin'ny firenena lasa ohatrany hoe manenina ianao mangotika ny hafa zay mety nambenanao ianao hoe inona tokoa mono dia inona zany dia ho ela be ny miady fa zao zay tofo no atao hoe adala zany hoe tsy tokony ho ela be tsy tokony dia ho tena analolom-po ela be tsika amin'ny zavatra misy toy izany satria opotika ny firenena opotika ny fiarahamonina opotika ny fiainam-pianakaviana na ianao zany ianao amin'ny personne io ny fonao anjakany fahotana zany no mahatonga ny reto tapatapaka lalarany olona ne satria ao amin'ny fo ao no tena fotsiny ratsy rehetrarehetra ka io fo io rehefa tonga amin'ny Kristy lasa vaovao le fova noho zany Andriamanitra no mampiavana ary avy amin'ny Andriamanitra ny fampiavanana raha réconciliation zany tsy mifototra amin'ny soratra masina tsy mifototra amin'ny Kristy fa sain'olombelona fotsiny dia marefo ahoana ny fahitanareo azy amin'izao fotoana zao satria mamoaka datim-pifidianana dia nanemitra indray zao ny senita ohatra mitety androm-pifidianana isan'ny fepetra fahana miroso anaty fifidianana ny fisiany fitoninana ny apaisement ho tafavoaka ve zany nametrahana apaisement eto amintsika raha fijerinareo amin'ny mampandinika baiboly nareo sady mijerina raha-pirenenareo ho tafavoaka ve ny fampiavanana zay isy ny apaisement eto amintsika tena zava-dehibe ve ary ho tafapetraka ve ny androm-panjakana zay iverina fa tokony anao an'izay fampiavanana izay ary ahoana no mety fijerinareo ny fisotran'ny fifidianareo avy za manana zavatra telo efatra menatsika zao zay tokony ho tandrematsika fatratra mihitsy ary misaotra anao ny amin'ny fanontaniana fa tia misy vaky teny anankiray zay mety anahirana ny meno azy fa ilaitsika androany jerena amin'ny fotsy miangatra zao voalaza ao amin'ny apokalypsy toka 8:10 apokalypsy toka 8:10 fa tamin'ny divay mifatizera noho ny fijangajangany no nahalavon'ny firenena rehetra ary mimpanjaka ny tany ny jangajanga taminy ary mimpandrato amin'ny tany tonga mpanan-karena noho ny afatatry ny tiavany io ny zavatra mahafinaritra ny tena averiko fa tamin'ny divay ny fahatizera noho ny fijangajangana no nahalavon'ny firenena rehetra
tsy firenena mikambana tsy atoko-pirenena maro samihafa tsy olombelona no amany olan'olombelona be deabe ny firenena ozy izy mpanjaka ny tany zay manao paky tamin'ny satana manan-karena manana pouvoir manana fahefana zay mifehny ty tany ty am'izao tsika miteny zao ary te hisarika ny sainy malagasy sa itsika rehetrarehetra zahay hoe attention tsy firenena ty ambonin'ny tany tsy olombelona no vaolana am'izao fampihavanana am'izany apaisement ilainy atao firenena zany fa Andriamanitra tsy tena tia maly loatra le fantena teo hoe ahoany daty miempotra sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa io misy mahatsara azy ihany izany mba ahafahantsika mieritreritra sy mandinika lalina aloha okotsika zany tsy etoraka any amin'ny tseritreritra hoe firenena ratsy na itsy na atsy no amaolana fa te hisarika ny sainy rehetra zay androany ndao raha mety tsika ndao ato anatin'ny fotoana vitsivitsy ary zay moa ty programme ty fa ao anatin'ny fotoana vitsivitsy dia isy programme eto fampihavana resantsika manokana fa zao zany a ny miempotra sy ny tsy miempotra sy ny hoe daty-pifidianana sy ny sisa za zany de tena alohan' zany rehetrarehetra zany fa de zao tena mangataka amin'Andriamanitra mihitsy zay rolahy io Andriamanitra midira tsehatra ianao aza vela eritseritra vaolana mety ho diso na tsy izy akory ty fireneny ty fa zay tena vaolana tena ilainy no tadiavina vaky tena anankiray saritako ny saitsika ko Matthieu toko faefatra Matthieu toko io zany de fakapana natao tamin'i Jesosy fa malasa seny vaky teny io fa ary tiako isaritana ny saitsika rehetra zay mijery androany hoe attention ny amin'ny zavatra misy sy zavatra mandeha am'izao fotoana izao ao amin'ny saitsika manao politika mpitona fanjakana olo-pirenena olona manam-pahefana rehetrarehetra jereo kely ny baiboly fa zao ny zavatra vaky teny ao amin'ny Matthieu toko faefatra ary ny andiny fa tenin'ny satana izy ty ny andiny fa sivy zao rehetra zao izy satana de omeko anao raha mekoaka eto anatrehako ianao veriko Jesosy Kristy mekoaka kely eto anatrehako ianao de omeko anao zao rehetrarehetra zao ary zany teny zany fa no ohatra ny tady eno iva zao krizy zao iva zao problème zao raha zao natao amin'ity fireneny ty raha zao nataotsika ohatrany zany feon'ny satana tamin'i Jesosy zany atandremo fa oatra ny enitsika oatra ny entin'ny firenena oatra ny entina mpitondra fivavahana hoe zao no hitranga raha ity natao ty zao tontolo zao misy atsika ty de fa satana no izy ny mpanjakany izy ny tompony araka ny vaky teto amin'ny apokalipsy teo ke fa mpanjaka maro mpitondra fanjakana maro eto ambonin'ny tany firenena maro no efa ekipany satana mitondra nyty tany ity ary tadiavin'ny satana ao anatin'izany vahoany zany ny firenetsika so fa misy ny soratra masina ary zay ma olona tsotra tsy pasteur zay reto fa olona tsotra mahitsy fotsiny fa feno fitiavan'Andriamanitra sy fitiavana ny tanindrazana atsika hoe Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ny lakile ka raha mana le vaky teny le fantainina teo hoe ahoana ny fifidianana amin'ny emotra ahoana ny fomba atonga zany efa tsisy filaminana de zay mihitsy efa teo ihany ny val ny filaminana ny fatonina azo antoka de zao resantsika androany zao tsy maintsy mivelona amin'ny Kristy tsika tsy maintsy tadiavina fomba rehetrarehetra mba hatonga atsika rehetrarehetra zay feno ampo feno fitiavateny zao ho tonga eo fanetretena aloha tsy fifidianana aloha no maika na rakoto na rabe na volatsy na zaroa tsy firenena ry tsy atsy na atsy fa ny maika de zao ahoana nafahako mijery ny tenako ny fadisoko am'izao tsika miteny zao ka ahafahako miala am'izany zay no ambadiko so tea anampy ary ano zay teny namana tsy lafo zay hoe araka le fantanina ny embra fifidianana ny fifidianana de ahoana ny élection tsy manino mety misy antony teknika misy antony politika zay moa zany tsy mpanao politika tsy de mahafantatra firy zay mety antony sy ny teknika fa tsy maninona zay fampiemorana na fampandrosoana azy tsy de any ny olana fa ny olana de zao hoe ny eo alohany eo ny préalable ny olana ary iny préalable eo alohany eo iny zao antom-pisinay zao no antso rehefa natao ny Jona mpanao batisa nanao antso izy tany anefitra ny antso izy ny antso ibebahana ary dia voasoratra voarakitra ao amin'ny lioky izy io ny calendrier miembotra ny calendrier mety ampina tsy mbadika tsy manino teknika zany mety miteraka polémika fifandirana fotsiny zany tsy manino fa zao ity voalohany ty ny ao alohany ao ny tokony resahana ao amin'ny lioko atoko fahatelo de misy anteniny ny Jona mpanao batisa manao hoe ny andininy faefatra eo manao hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy lalan-kalehany
andiny fadimy ny loasa rehetra ho totofana ny tendrombohitra sy ny avona aetsy ny meloka aitsy ary ny lalana mikitotona ho amarinina io zany no tena zavatra diadiavina voalohany na atao hoe ray volana na roa volana tsy maninona fifidianana fa efa tena nytotofana daholo ve zany loasa efa naetry ve ny avona rehetrarehetra ary ny meloka ve efa voaitsy ny lalana mikitotona ve efa no amarinina manao remizany vo ny zavatra rehetrarehetra ao firenena eo amin'ny olom-pirenena tsirairay avy eo amin'ny mpanjaka mpitondra ny firenena eo amin'ny manam-pahefana rehetrarehetra mba isiny le teny novakina tao amin'ny timoty hoe isiny fiainana milamina rehefa nijery ny dika tena ao baiboly Louis second io zao miteneninazy hoe la vie apaisée avy amin'ny resaka hoe apaisement ay zany ao anatiny fivavahana ao anatiny fidiran'ny kristiantsehatra toy ny hoe mpanalalana médiateur no mampisy any apaisement mampisy any apaisement sy ny vie tranquille ozy izy ny fiadanana tadiavy eto Madagasikara zany apaisement sy tranquillité zany ny insécurité rehetrarehetra miaoao matahotra anao za ty mba manana omby ambany voloko fa mitaitaina mihitsy ny avako any hoe ndrao de misy mandroba rehefa miditra Kristy manao médiation eo amin'ny firenena ka tonga ty reo loasaha lalina mampisaraka atsika reo totofana ary le avo aety mba hitovy niveau aitsy zany tokony mitady avy ny mpitondra rehetrarehetra ny mivaoka rehetrarehetra eto Madagasikara hoe ahoana ny rahazava misy an'io fa rehefa tazava misy io zany hoe manatona ny Kristy daholo averiko ty antso ty ry mpitondra fivavahana kristianina rehetrarehetra oeto amin'ny Kristy tateraka ny ondry zay taritsika aza mety ho afa-po fotsiny tsika satria makany fa ataovy tsapa ny firenena malagasy rehetrarehetra zay mamonjy fiangonana fa Kristy no hoany tokana mpanalala le seul médiateur am'izao crise enatsika zao zay vao manaraka ny teknika ny diplomatika ny resaka rehetrarehetra zay vao manaraka rehefa lohany Kristy eo aloha ao ny raha ny Kristy no mampivitra ny raha ny Kristy no mampiavana ny raha ny Kristy no mampitambatra manasa ny fahotana tamin'ny lasa adino iny de zavatra vaovao indreo vaovao reo mba raha ovina no tonga vaovao am'izay ny toe-javatra tonga vaovao reo raha ometsika laka ao amin'ny fotsika ao anivony tokantrano eny amin'ny fahefana rehetrarehetra lay Kristy mpanalala zay ny toe-javatra misy mialohany zany fifidianana zany io ny tena zava-dehibe fa lasalasa ihany ny fotoanatsika ry izy mirahalahy ny fanontaniana farany sady amarana anazy angamba dia ny hoe fanazavana hoe ahoana lay programma eritreretinareo zany hitondrana n'izay fampitakevitra siantso fampiavanana araka soratra masin'izay ahoana mety ho fomba fiasanareo ahafahana manamparitaka an'izay akotran'izay resaka efa natao tato anatin'ny fandarana l'actualité am'izao alina zao ny ary misaotra namanafany am'izay misy an'ity fandarana ty zany fampiavanana zay hitatsika isaky ny zoma eto amin'ny matv anoany amin'ny am'y sivy sy fefana am'y sivy sasany anoany zany isaky zoma ao anatin'ny roa volana ihany izy io ary mety mihitsy le izy namana fa satria tsy fantatra zay ho fifidianana narovina fa so ihany fa aty alohany aty ary mety le izy satria zay le hoe préalable ary mangataka manokana atsika rehetra mihitsy zay mahita sy mijery zao fandarana zao androany mba ilaza amin'ny rehetrarehetra mba hijery ty fandarana ty satria mieritreritra mihitsy zay hoe tiany ambony indrindra na tsisy fifidianana ary fa tonga am'izao fihavanana sy fanetretena sy famelany zao malagasy Andriamanitra ngely manaisotra mpanjaka sy manendry mpanjaka fa ary vitan'Andriamanitra mihitsy manova mpanjaka anankiray tena tsisy ilana azy ohatran'ny Nebokadnezara verina ho mpanjaka tena tsara mamiratra mampiadana ny olona kotsaina ny fifidianana tsy fifidianana ny olana raha tena olon'Andriamanitra ny olana de zao nitoetra eto amin'ny firenetsika ny fitiavatena ny fahotana ny faharatsiana ny fahavetavetana sisa fa ny aty fanteny amaranam-pararako ny teniko de zao azadiny fa anisan'ny sekoly anankiray ny fahoriana misy sekoly ety ambony tany institution supérieure BDB fa misy sekoly anankiray zay manamboatra manadio ary manasitrana de ny olana zany sy ny fahoriana ny olana mahazo atsika eto Madagasikara de tsy voatery avy am'ireo mpanao politika ireo mihitsy nefa fa tena rehefa jerena ny olona rehetrarehetra ny koso rehetrarehetra tena samy manao ny ataony daholo mihitsy ny rehetrarehetra ka iza mila fampihavanana tsy miteny mpanao politika fotsy zeto
fa ny piraitapo ny mpivady tsika samy malagasy iza zao ny tsy ratsy fanahy izany tsy mety rehetrarehetra koa zao fahoriana misy eto amin'ny firenentsika zao de manamboatra atsika manosika atsika hitady an'andriamanitra tsy hitady firenena tandrefana nakatsinany na tatsimo tsy ho aiza fa hitady an'andriamanitra ka andao ararotina ny fahoriana araka le teny hoe soa ihany anam-pahoriana mba nahita an'andriamanitra sahoana namana fidy sady mamarana azy saotra toko zay indrindra no atao hoe teny amarana anazy zay mirahalahy reto araka zay dia tsy olona mpanao politika tsy de iza fa tsotra de tsotra zahay zay kosa nefa mahita araka ny tenin'andriamanitra araka ny antson'andriamanitra miantefa aminay dia miantso atsika amin'ny fo mahitsy amin'ny fo tsotra ry mpirairaha ray firenena eto Madagasikara na aiza niveau misy atsika eto amin'ny firenena mandra-pahatonga na faratapony miantso atsika raha firenena zay mirahalahy reto zao ny tenin'andriamanitra am'le novakina teo ihany manasa anareo any atokatrano anaiza mba handinika sy hevitra amin'ny folalina zao tenin'andriamanitra zao eo amin'ny andiny faharoapolo ny koritana toko faharoa ny andiny fahadimy andiny faharoapolo ny toko fahadimy ny andiny faharoapolo de manao hoe koa de iraka solon'ny Kristy zahay toa an'andriamanitra mangataka anay aminareo solon'ny Kristy zahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'ny andriamanitra ny anareo le malagasy mihavana amin'andriamanitra zay no mba fangatahana ataonay amintsika tsirairay avy mba antso atefa amintsika tsirairay avy mihavana amin'andriamanitra tsy iza zahay fa solon'ny Kristy iraka Kristy zahay miantso antsika mihavana amin'andriamanitra raiso Kristy fa zany no vahaolana mahomby mampitolo filazantsaranay tsy mahita vahaolana hafa zahay fa Kristy no vahaolana voalohany indrindra fa raha mihavana amin'andriamanitra isika ahita fagagantsika zay le hoe fanandramana no mahafa azy namana fanandramana andramo ange atombohy manomboka androany takarivo zao mihavana amin'andriamanitra ianao dia tsarovy makatsy amin'ny Kristy fa iova ny fonao de manomboka ho tia fahavalonao ianao andramo ka izahao fa tsara Jehova zay no fanamby rahatsika ataovy zay fanandramana zay ataovy le fanandramana hoe Jesosy zaho tena te olombo avao te ho tia ty fahavalokria fa tsy vitako fa midiratsehatra ianao fa raha ataonao manomboka androany takariva eo ampandohalena mivavaha mihitsy aza dia iova ty firenena ty ao anatin'ny ray volana fotsiny de iova firenena malagasy satria mihavana amin'andriamanitra isika ary lasa mpihavana maniry zahay mirahalahy reto ny mba idiran'andriamanitra atsehatra amin'ny fomba mahagaga eto amin'ny firenentsika mba isiny zany fiainana tony milamina zany fiainana apaisé ozy izy ary tena tranquille iza mo tsy maniry an'izany tsika rehetrarehetra manaraka ty fanarany tio de maniry an'izany daholo raha irinao zany de manomboka androany atombohy mihavana amin'andriamanitra ianao fa hiditsy antsehatra andriamanitra amany olana namafa ny ary tapitra ihany koa ny fandarantsika am'izao alinay zao tsy hevina fa dia ny ekipa laika no vahiny teto nitondra ny heviny mikasika anara-pirenena sy ny vahaolana everiny fa aomby am'izay famanany krizy izay tsy hevina ihany Andriamantoatsilavo sy Andriamantoa Fidson no vahiny tavatava teto akasitrahana be dehibe ny teknisianina zay niarany asa toy zany keo anareo mpijery zay nanaraka hatramin'ny farany dinidinika dia mametraka marapitafo amin'ny manaraka indray veloma tompoko